Amen. Miditra tena faharotsika zao amin'ny ty volana septambra izay vanjinatsika ny tompo amin'ny alalan'ny fitaoman'ny fanahy masina antsika atao amin'ny FJKM mba hitory ny teny amin'ny firenena rehetra ary dia tena tonga tanteraka amin'ny matoan-draharahany FJKM tsika amin'ity andro ity raha metraka ny filamatra hoe votoso filazantsara nosy Madagasikara filazantsara mampatantara izay baiko reo hazakazaka masina rehetrarehetra satria ty andro ity mbola fitorantsika mivavaka ny asa fitoriana ny filazantsara asa fitoriana ny filazantsara izay tsy raharahany sampana anankiray ao amin'ny fiangonana na raha ndraiky vitsivitsy fa raharahany fiangonana manontolo zany ano veriberenan'ny antso teto amin'ny resaka fifanana momba ny tafika masina sy ny fiatriana zany izay mbola mitohy hatrany hatrany ny fitaomana anao mba mpisehatra izany fitoriana ny filazantsara izany satria andraikitry ny kristiana rehetra no izy andraikitry ny fiangonana antom-pisi ny fiangonana ary tsy misy fiangonana raha tsy misy io iraka nampanaovana Kristy io fantatry tsara fa izay no fandehan'ny tantara hoe baiko Kristy mandehana ianareo mitoriny filazantsara ny olombelona rehetra aniakatra ho any an-danitra izy tonga ny fanahy masina teraka ny fiangonana mba hanatanteraka ilay iraka nampanaovany Kristy anio amin'izao fidirana voalohany zao dia ny filazantsara araka ny marika Matio toko fahaefatra andiny fahafito ambin'ny folo no iaingatsika satria eo mihitsy ny tenin'i Jesosy no miseho zany teny zany ary tamin'izany andro zany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe mideba ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra mideba ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra io ny toriteny Jesosy voalohany ny teny Jesosy taoriana nanaovana batisa azy dia teny niantefa tamin'ny mpakafana voasoratra hoe ary fiafarana dia mandehana ianao ary Satana fa Jehovandriamanitra fanao araka ny voasoratra fa teny kosa natao Jesosy voalohany ho an'ny vahoaka ho an'ny olona rehetra dia ity ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra zavatra ho lehibe no ny fampatsiahivantsika amin'izany teny Jesosy zany voalohany dia ny amin'ny fanjakany lanitra ny momba ny fanjakany lanitra fotoaky ny toriteny Jesosy fotoaky ny toriteny manerana ny filazantsara Matio, Marka, Luka ny fampiasany Marka sy Luka moa dia fanjakan'Andriamanitra fa ny teny fampiasany Matio kosa dia fanjakany lanitra ray ihany zany fa satria Matio manoratra ho an'ny Jiosy dia ireo Jiosy reo tsy dia avela hiteny sy anonona zany hoe Andriamanitra zany no ilay dito hoe aza manonona foana ny anarany Jehova Andriamanitra ao ataony Jehova ho tsy manan-tsiny ianao raha manona foana ny anarany fomba hanajany Matio ireo olona anratana
dia tsy miteneny hoe fanjakan'Andriamanitra fa tonony hoe fanjakan'ny lanitra fa iray andro araka ny volazantsika. Ny fanjakan'ny lanitra dia tsy faritra koa hoe 100 kilometatra toradro ny velarana, tsy izany. Nisy manam-pahaizana anankiray zay nandeha hoe mba hikady an'Andriamanitra, nandeha tamin'ny fiaran-danitra dia miakatra rao manantena fa mba hahita ny seza fiandrian'Andriamanitra. Tonga any miavo indrindra mihitsy efa tsy nahita nitsony ny ety an-tany, tsy nahita ny seza fiandrian'Andriamanitra, dia nitsoa-kevitra nataony hoe tsy misy Andriamanitra indrisy. Fa tsy hita masina avy sapahitana ohatr'izany akory ny fanjakan'ny lanitra, fa fiainana. Jaona Mpanao Batisa nitory an'io koa araka ny teny ao ambadika ty takila misy antsika ty Matthieu 7:7 dia zao ny voalaza tamin'izany andro zany dia niseho Jaona Mpanao Batisa nitory tany tia hoe mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Teny mitovy, feza teny mitovy, mahasamby hafa azy araka ny fitambaram-behatra. Jaona Mpanao Batisa mitory izany amin'ny resaka fitsarana, fa Jesosy izany ampifamatorina amin'ny Andriamanitra tonga manatrika izao tontolo izao. Fanjakan'ny lanitra dia fiainana mosika, fahatongavan'ny lanitra miorina eto an-tany ka Andriamanitra no mpanjaka. Fanjakan'ny lanitra miorina eto dia Andriamanitra no mpanjaka. Evero zany atao ohatra hoe lehibe ny fanjakana Amerikanina no tonga ao an-tranonao, dia miova zay fiaperanao ao, satria ny fiainan'ny izy Amerikanina no tonga miantrano ao. Izy zay lehiben'ny Amerikanina no ao, dia fomba zany anjakao ny mpiangona ao ny sakafony zany dia anontolo voko tsara maray, ny délestage zany no tsisy rano tena betsaka dia betsaka sisy. Ny fanjakana atao hoe fanjakana dia miseho amin'ny alalan'ny tasika, masolo voko, ny filohana, ny lampanirena, ny vola sisy. Io fanjakan'ny lanitra io dia manana ny fiavahany hoy Paoly Apôstôly. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa amin'ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fahamarinana. Fifaliana, fiadanana, fahamarinana zany hoe tsy miankina amin'ny vola, tsy miankina amin'ny vaky, tsy miankina amin'ny sakafo, fa miankina amin'ny fisin'ilay mpanjaka mitoetra izay mitondra izany fifaliana, fiadanana sy fahamarinana izany. Ary fisininy zany fifaliana sy fiadanana sy fahamarinana izany no miantraika amin'ny lam-piainana rehetra, miantraika amin'ny seha-piainana rehetra, amin'ny fahasalamana, amin'ny vilany sy ny poketra, amin'ny fisainana, amin'ny fomba fanaovana fandiniana sy famakafakana, amin'ny fomba firesaka sy fiajevotra, amin'ny fomba fiainana. Ny fisainan'ny lanitra no
ny fisainan'ny lanitra no tiany zay somba iolana ety antany ety fa izay no antom-pahatongavana ka ny fo no andraisana azy mba tonga ny fanjakany ho amin'ny fisainana sy ny fiainana rehetra. Ilay lehilahy zay veriverina ny famakiana azy tamin'ny herinandro lasa iny, ilay lehilahy legiona zay mipetraka tany amin'ny fasana dia demonia anarizy no mipetraka tany hoe kafanjakany ny fiaina dia jereo no vokataniny mipetraka any amin'ny fasana tsy afaka miara-monina amin'olona ary nisy fa veriny saina. Fa ny fanjakany lanitra kosa dia mitondra fisainana vaovao, fomba vaovao, fa aorian'ny fiakaran'ny Jesosy any an-dany dia mazava tsara fa ny finenan'ny fanamasina ao amin'ny olona vokatry ny fanaisana amin'ny tenin'i Jesosy no mahatonga ny fiainany ny fony ho lasa omena ny fanjakany lanitra ka misy fiantraikany amin'ny tokantranony, fanavadiany, ny volany sy ny fiaimpiainany rehetra zany. Io fanjakany lanitra no lazain'i Jesosy hoe efa akaiky teto lavitra. Fa tamin'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy, amin'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy miara-tonga ny fandraisana azy izany fanjakany lanitra izany. Nampivaraontsana ny devoly sy ny filonina fa rehefa tamy avy any Jesosy dia nipararehetra izy ireo ka nandoaraka avy andrikana raisa avy va ianao izy, zany hoe toy ny tonga aloha, toy ny tonga alohan'ny fotoana i Jesosy sy ny fanjakana mety satria amin'ny fotoana zay ahatongavan'i Jesosy no isiny ny fanjakana ka izay rehetra idirana zay toerana ikipoana dia hitorana izany fanjakana izany mba ho toerana tena hoe tsy andalovana sisy dia firenetsika fa mba hitoerana fanjakana tokoa mba tsy ho tokatrano fitianiny fa mba amin'ny firenetsika mihitsy mba hatonga fifaliana sy fiatana famarina azy zay no mahatonga atsika ny matimaty amin'ny filazantsara manova tantara satria maditsika sy iova mihitsy tokoa fiarahamonina sy ny firenetsika mba hitoerany fiatana amin'ny fotoana zay marava ny fanjakan'ilay ratsy dia fanjakany lanitra ny antrano sy hitoetra eo. Zay no ataontsika hoe fijery anankiray eto ianjaratsika no manontany tena hoe zavy hoe zany mba avondona ny ampiantrano ny fanjakany lanitra ny tokantrano ve mba tiako finena ny fanjakany lanitra miainga avy amin'ny fo hatonga fiovan'ny fisaina, fomba fiteny, fomba fiarahana, fomba firesaka, fanaovana fantaniana sisy. Fa fehizanteny teo dia ny hoe mibebay efa akaiky ny fanjakany lanitra, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. So teny fa io, teny fa io dia milaza zavatra betsaka hoe efa akaiky zany no atao hoe anton-javatra fa
ilay fiantraikany zay mahatondravan'izay ilay teny voalohany mibeba ianareo teny tsy diakafizy maro loatra teny zay everitsika fa tsy sahaza ny fiangonana misy atsika satria fiangonana efa voahitsy fiangonana tarana fifantivavahana ka mihevitra fa anjarany mbola tsy maharary anjarany tany maitso anjarany karazam-piangonana hafa teny zany atao hoe mibeba hanga safa maro mieritseritra sy mihevitra zany atao hoe nateraka iray sy fahateraham-baovao sy faharavozana izany tena mitsamikana mova foton'olona zavatra BBC fa miditra seconde spéciale première terminale dia any vao akasaina maninga tsy nandalo fototra tsy nandalo fiandohana fa filazana tsara mampianatra tsara fa fiandohana resaka ny atao hoe mibebaka febeka fototra mba haranitra ny atao hoe mibebaka asiafa miala am'izany fa tsy vitany hoe mitotsy okonitsika ny fanamarana sy fampon'andriamanitra sambatra nasinala tsy mandiaraka lanjoka sambatra dolitana tebaolombelo kampadaza fonde amen vity fa tsika zay bebaka marona tokoa fotoana manahoana nga fa io fepetra aminay mitompo eky mibebaka fa efaka eky satria raha tina ny anorona ny fanjakanilanja sy aprisyazy sy ametaka azy ny zay tsy maintsy misy io mibeba sy fampitahorana sy raha matahorana fa antso baiko ary antso baiko hevitra be dehibe ny azo amaritanany fa hoe miala ny toerana ray makamo toerana iray koa ny apôstôly zao ohatra raha nanoratra ho an'ny kristianina tany Tesalonika dia ahitantsika teny zay lazana zany Tesaloniana voalohany toko voalohany andiny fahasivy dia hoy ny teny hoe fa ireny ihany no milaza ny aminareo dia zay fidirana azonay oty aminareo sy ny ananareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy maro fianana avy eo amin'ny Andriamanitra tsy izy makaony lay ten'Andriamanitra fa tsy hoe fianana kapa tsy hoe fianana sasy tsy hoe fianana kelikely fa fandaozana lasa tahaka zanak'Israely nandao ny tany Egypta niala tany dia nandalo ny ranomasina me laozana tantera lay lasa misy faty telo zavatra ty lasa ary tsy miketry ny sary lehibe zay hitatsika dia ny famboarana ataon'i Jesosy tohin'ilay farantsavety tokony vety dia nisy anay zanaka mpandany zanaka nandaony rainy nandalo tranony rainy lasa tany ary manaram-po tany tamin'ny fivelomana ratsy araka ny filaza rehefa avy nahazo ny fahafahana sy ny arena avy tamin'ny rainy tany izy ary niletika ny fiainany nilona tao anatin'ny fahalitony ka ny zava-pady teo ny fireneny ny lasa mifandray taminy ny tsy fanao tao amin'ny trano ray ny lasa fanao potika ny aloha ka mieritreritra hoe ndrisy maro olona zay karamany raiko manakanina be fa za kosa tsy eto
mampalaibe iaingaho ka ave dia nitoy dia lasa dia miainga zay natao tsy bebana ilay fikasana mihevitra fa rehefa manao eketra izy efa bebaka sia tsy mijanona amin'ny eketra sy ny fanenena tsy tasy koa mba nanenina fa namonteny izy aveo tsy fibebana ny fanenena tsy fibebana ny fikasana hoe manomboka amin'ny ray janoary efatra roapolo sy roa arivo izao natao raha vao tonga eo ny antso hoe zao catéchomène dia mba loboka zay fikasana zany raha vao afakabaka eo dia ariko daholo reto karazana vehivavy anankiefatra reto fa ray sisany tazono fikasana zany fa izy dia ilay atao dia miainga izy dia lasa ary toy ny fantatitsika io miteraka ilay fivany saina satria mitsika teny karazany maro dia mampiseho mifandikana antsika avy amin'ny tena norantanazy dia mipandikana antsika azy mampiteny fireneny aby ary firenena tsirairay dia mahitako zay fomba antsika anazy sy manao hoe miova ao zy ny saina mibebaka miverina ampisaina zareo sy ebreo ary ampisaina ny tandrefana nanoratana ny filazantsara dia fanovana fisaina ny lomorona zay raha ampifamatorona ny filazantsara araka madio dia ilay am'feon'ny Jesosy hoe tsy maintsy mihoatra ny ampanoratanana sy ny fahaseo malala soratra masina malala lalàna malala tsika fa nataony Jesosy raha tsy mihoatra ny amin'ny fahaseo sy ny ampanoratanana ny fahamarinanareo tsy mahazo mandova fanjakany lanitra ianareo zany hoe amin'ny atao amin'ny fahamarinana betsaka raha ny fomba tena soa dia fahasambarana isan-karazany materaka zany raha ny tokoteny voalohany tokoteny voalotra zay lavabe tokofadimy tokofaina tokofapito amin'ity filazantsara farany havana dia ilay fitantara mateo azy eto mahitantsika fa na izy Andriamanitra azy dia mba nanova ihany koa ny fomba fiasa tsy tao ny tany efitra akanjonapanapatisanytsony sy tany manazy izay misy rey fipivavahana ko Jerosalema fa araky ty tantarareto ity dia natao kilabao tany zay nataon'ny Jerosalema tsinitsinina dia Galilea zay fangaroaroany karazan'olona maro sy everina fa maisy tany nandehanan'ny Jesosy voalohany mahamarina hoe tia mangina rehetra Andriamanitra tia olona fanjakany tokoa amin'ny rehetra Andriamanitra sy fantatra toerana misy anao sy mampikaikaika anao fa mitombo dia mifidy mitoerana izay amin'ny sisy akilaba indrindra mba hanambanana ny fiava sy ny faniriny tiampitoetra ny fanjakana ary dia te-toetra sy tiampanjaka izany eo aminao sy mitokantranonao koa izy fa io efa natorinao ny fepetra efa kaiky ny fanjakany lanitra koa mibeba ianareo raha ataontsika ny hafa ary ntsika ny teo mibeba ianareo fa efa kaiky ny